Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Teny mamperitreritra ry havana io teny io. Teny izay Andriamanitra no nanao azy. Ao amin'ny Luka 12:12 tamin'ilay lehilahy mpanan-karena anankiray. Ambaran'io tantara io fa nisy lehilahy mpanan-karena nanana tany na vokatra be. Ary rehefa nanontany tena izy namin'io inona ny tokony ataony amin'ilay arena, dia izy ihany namaly manao hoe andeha anamboatra trano fitehirizana ngeza be, ravako rehefa misy ao izy dia tehiriziko daholo ny vokatro sy ny fananako rehetra. Dia hanao amin'ny fanahiko aho manao hoe ry fanahy io, manana fananana voatahiry ho an'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Dia eo amin'izay no natonga an'Andriamanitra teny taminy manao hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza ny zavatra izay noharianao. Izany hoe amin'ny maha-olombelona ohatrany hoe inona moa zany ny fahotan'ity lehilahy ity, inona moa ny olana amin'izany fa mba manao ekonomia izy zany ko. Maka vokatra izy dia nitehiriziny tao daholo ilay vokatra, dia mba nieritreritra izy zany hoe mandritra ny taona maro izy zany tena hoe ilamina ny fiainany tsisy problème, tsisy olana, tsisy fanahina intsony izy ny amin'ny hoaviny rehetrarehetra. Dia amin'Andriamanitra nefa zany tena fahadalana. Ny nahavoan'ity lehilahy ity ry havana, araka izany dia hitantsika eto ny amin'ny hoe variana loatra izy tamin'ilay fiainana teto ambonin'ny tany, ary tsy nanana eritreritra mihitsy izy ny amin'ny hoe mety ho faty izy. Ny kajikajy tao anatin'ny sainy dia mbola nieritreritra izy hanana taona maro be izy, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao izy. Zany hoe mbola nieritreritra mihitsy hoe manana taona maro be dia be mbola hiainana sy hivelomana izy. Nefa toy izy Andriamanitra manao hoe diso kajy ianao, diso calcul ianao fa tsy manana taona maro zany ianao fa anio alina dia hoe sorona aminao ny fanahinao. Ho aniza ny zavatra izay noharianao. Ny dikan'izany dia efa mba nieritreretinao ve ny zavatra hitranga aoriana ny fahafatesanao. Fa misy olona tsy mieritreretra ny zavatra aoriana ny fahafatesana mihitsy izy, fa ny azy dia ilay zavatra misy eto ambonin'ny tany ihany no eritreretiny. Misy izy moa ny sasany manao vazivazy sy manao teny anavona mihitsy amin'ny hoe mbola eto ambonin'ny tany aloha fa rehefa tonga any zany hita eo ihany. Zany raha ny teny fa fahadalana zany. Fahadalana zany. Ekonomista mihitsy tirangaty zay azo ilazana azy. Olona tena nanana eritreritra ny jery lavitra izy, fa tsy nahita lavitra mihoatra ny fasana izy. Ny fasana ihany hatreo amin'ny fasana ihany no hitany. Le fiainana eto ambonin'ny tany ihany no hitany. Ilay fotoana kely dia kely raha oharina mandrakizay izay iainantsika. Tsy hitany mihitsy ny zavatra hitranga aoriana ny fahafatesana. Ary zany no tenenana amintsika amin'ny tean'io ity manao hoe mila mitandra antsika. Fa raha ohatra ka ho alain'ny tompo amin'ity alina ity ny fanahinao, zavatra mety ho tonga anie zany. Tsy ny olona efa azo amorotevana ihany akory ny mieritreritra anatao hoe fahafatesana mety ho tonga tampoka. Fa itsika rehetrarehetra dia miaina ao amin'ny mandrakizay daholo. Tsy apozinao mihitsy. Afaka adin'indray aoritan'iresahanao amin'ny olona anankiray dia mety tsy ho hitanao tsony sady iny olona iny. Ary tena misy zany. Hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Tsy mihera mihitsy ny fahafatesana. Ary tsy misy tompony ampitsika. Ity lehilahy ity manko nieritreritra hoe ry fanahiko. Izy zany mieritreritra mihitsy izy mihitsy ny tompon'ilay fanahiny, dia ilay fanahiny zany tena hoe assuré ianao, azo antoka ianao mandritra ny taona zao, efa nandeha daholo ny planina rehetrarehetra. Fa diso kajy izy satria nahoana izay ilay fahadalantsika. Tsy mahay manisa ny amin'ny hoe sao dia ho tapitra an'io. Mila miomana mandrakarivo isika ny amin'izany fahafatesana zany. Fa raha varimbarina amin'ity fiainantsika dia izay natao hoe fahadalana ao anatrehan'Andriamanitra. Fa inona moa izy ny soa azon'ny olona na ho azon'ny daholo azy zao toy nefa ho very ny ainy. Ny fahendrena ry havana dia ambaran'ny Salamo 8:20 andinin'ny 2:20 manao hoe mampianaranay anisa ny andronay sisa ozy izy hanananay fohendry. Izany ny fahendrena. Olona mahay manisa, zany hoe mahay mamantatra foana amin'ny hoe inona ny mety hitranga, indrindrandrindra aoriana ny fahafatesana. Mila mandinika isika dia mila mieritreritra dia mila miomana ny amin'ny fiainana aoriana ny fahafatesana. Omany ny mandrakizay anao. Fa hazavariana amin'ity zavatra mandalo eto ity. Mieritreritra ianao miazakazaka ianao amin'ny asa fa tsy ahavonjy anao ny asanao. Ny vola be izay azakazahanao tsy misy farany, tsy misy fitsarany fa miasa tsy miato io. Rehefa tapitra ny fotoana, tsisy azony eo ataony aminao mihitsy. Fa tsy afaka mitondra anao makany an-danitra io na feno sobika aza. Zany dia tenentsika amin'izany. Mila mieritreritra isika dia mila mandinika. Ataovy sérieux tsara mihitsy ny fivavahanao, ny amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra sy ny finoanao an'Andriamanitra. Fa izay ihany no antoka andehananao makany an-danitra.
ary mila karakarena sy omanina zany tahaka ny fiezahan'ny olona manomana ny retraite manomana ny zavatra hitranga-rapitso manomana ny zavatra hitranga amin'ny ohatran'izany dia tahaka izany koa ny tsy maintsy tokony hanomana antsika mihoatra lavitra aza ny mandrakizay atsika indraindray manko tsika sahiratsaina mangatabavaka ny amin'ny hoe eto ambavaka fa ny taratasiko ohatran'izao ny visako ohatran'izao ny passeportko ohatran'izao ny ataovy mialohan' zany mihitsy aloha fa na ho azonao ary zany ka ho alain'Andriamanitra andreo any androany ny ainao inona ny dikan'izany na hanana visa mandritra ny 20 taona azy ianao tsisy dikany ane zany fa ataovy anzoantoka aloha amin'ny hoe ho any an-danitra ve fa izay le mahatonga le tenin'Andriamanitra matotoko fa inona diny fahatelo amin'ny telopolo manao hoe ka tsao aloha ny fanjakany ka tsao ataovy priorité mihitsy aloha ny anananao antoka ny amin'ny ho any an-danitra ny akoatran'izay dia secondaire daholo zay vao mandeha zany rehetrarehetra zany zay le tian'Andriamanitra tenenina amintsika ary zay ny fahadalan'ity lehilahy ity nefa dia fahadalan'ny olona marobe vao manomboka amin'ny fo maraina dia miazakazaka amin'le fiainana miazakazaka mandeha makary miazakazaka mandeha makatsy tsy manam-po akory ary tsy mieritreritra ny ho faty mihitsy zay ny tena fahadalantsika tsy mieritreritra ny ho faty mihitsy tsy mieritreritra ny hoe andao an'ity tany ity mihitsy fa dia mieritreritra ohatrany hoe mbola iaina mandritra ny 40 taona vetivety sy mielona ihany ny fiainantsika ry havana indray mpimaso ihany io dia lasa ary tsy maintsy mandeha tsika fa mandeha partout io mandevina ianao androany fa manaraka tsy fantatrao fa mety anjaranao indray ny tory manaraka tsy sanatria maniry loza ho anao fa tsy maintsy ho tonga zany fa efa niomana any amin'izany ve ianao manana toerana any an-danitra ve ianao raha hiala eto so dia variana fotsiny manao plasy eto ambonin'ity tany ity mikarikaroka manao an'ity lobinina tsy lobinina aroa mba azahoanao plasy eto ambonin'ity tany ity mety ho azonao zany fa tsisy dikan'izany raha veriny ainao tena miteny anao marimarina tsisy dikan'izany raha ho alain'Andriamanitra n'ity alina ity ny fanahinao dia ho aiza daholo ny lobinina nataonao inona daholo ny dikan'izany hoverana ny fahaverezana mandrakizay zavadozana izany ry havana ary zany natokan'Andriamanitra iteny mihitsy manao hoe miomana ry Israely eona amin'ny Jehovah'Andriamanitra ao izy miomana isika ry havana fa tena ho avy ny tompo miomana antsika fa aza takalo ny mandalo ny maharitra aza takalo zao tontolo zao ny lanitra aza variana mikirakira ny arenanao sy ny zavatra samy hafa io fa io mihazona antsika tsy ho any an-danitra io mamily antsika io ary zay ny tena fahadalana na avoan'ity lehilahy ity tahaka izany io izy zay rehetrarehetra miary arena amin'izao fiainana zao nefa tsy mba manan-karena ao amin'Andriamanitra inona ny arenanao any an-danitra efa manana arena any ve ianao efa manana toerana any ve ianao efa misy satroboninahitra miandry anao ve any ataovy azonao antoka isan'andro san'andro fa rehefa miala an'io ianao dia efa azonao antoka hoe lasa vonina raha ho tonga amin'ity an'io ty ary ny tompo ary tsy ampozonao io tsy hoe za ve ato an-trano didina ny tranga amiko fa misy europlanina mitotona fotsiny ao dia efa zay ianao fa tsisy hoe za ve ato an-trano didina mitangalatra anay zao rehefa tonga izy dia midredray izy mamono tsy ampozonao akory fa aza mieritreritra mihitsy ianao hoe mbola roviana za mbola tanora tsisy idirako mihitsy zany fahafatesana zany fa mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra io aza adala be dia be ny olona amin'izao fotoana izao ny adala variana fotsiny amin'izao fiainana izao dia tena miazakazaka amin'izao fiainana izao ohatrany tsy mieritreritra mihitsy hoe mety ho faty anie ity olona ity fa itsika kristianina ry havana ho manodeny izao ny mandrakizay ianao fa le fotoana iainantsika 70 taona na 20 taona tsy hisy dikany iny raha hoarina amin'ilay mandrakizay ary io mihitsy ny tena zava-dehibe indrindra zany ny fahendrena ny olona izay mahatsiaro manao hoe ny zava-dehibe indrindra amiko dia ny manomana ny mandrakizay ako aloha zay efa manomana ny zavatra rehetra dia rehefa izay ny priorité aminao miova daholo hatramin'ny programanao dia mba ireza ry havana ny tompony hanokatra ny saintsika hanalantsika amin'izay mety endrika fahadalana rehetra ka hatonga antsika tena heritreritra amin'izay manao hoe aok'izay ny andro lasa andeha anatona an'Andriamanitra fa mbola famitrapon'Andriamanitra matombola renao zao toriteny zao fotsy le hira hoe sao ity no toriteny farafanasana anao sao izao ny fotoana farahavelomanao mba tsy ho tonga amintsika izany teny izany hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amen